fampianarana efatra tsy ara-baiboly. Inona avy ary zany? Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a. Aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao tompoko, tonga soa eto am-pejy mitsanganaka miazava dia mankasitraka anao manaraka hatrany ny pejy. Misy fampianarana efatra reto tsy ara-baiboly. Voalohany, Andriamanitra iray ihany no inoantsika. Misy olona miteny hoe Andriamanitra mitovy daholo ny vavahan'olona rehetra eto ambonin'ny tany. Hoy ny Baiboly, izay mandany zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manana ny zanaka no manana ny ray. Ny faharoa, zanak'Andriamanitra daholo tsika. Marina fa zavaboarin'Andriamanitra daholo tsika rehetra, fa tsy zanak'Andriamanitra. Ahoana ary nahafantarana ny olona hoe zanak'Andriamanitra ny olona ray? Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Anankiroa zany hafantarana ny zanak'Andriamanitra. Voalohany, izay rehetra nandray azy, ary faharoa izay mino ny anarany. Ny fampianarana tsy ara-baiboly fahatelo dia izao: tsy misy afo be na hoe tsy misy ny elo. Be dia be ny olona miteny hoe raha Andriamanitra fitiavana izy dia maninona na nisy afo be? Raha tena feno fitiavana marina ve Andriamanitra dia hanamboatra afo be? Ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamono olona, ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehatra-trafo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ny fahefatra, makany am-paradisa daholo ny olona rehetra. Ny tena marina dia izao, tsy makany am-paradisa daholo ny olona rehetra, satria nahoana hoe ianao? Jesosy dia nanambara hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente ary mipartager any amin'ny groupe izay misy anao any